miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Levita ianao. Lesona voalohany Nofidin'Andriamanitra. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Manomboka amin'ity andro an'io ity dia hanao vidéo maromaro izay iresahantsika ny amin'izany atao hoe Levita izany, izay olona nanana ny maha-izy azy teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny testamenta taloha. Ary amin'izao fotoana izao dia itsika no atao hoe Levita raha ny Baiboly no jerevana. Ka ny fahafantarantsika ny fiainan'izy ireo dia mahatonga antsika hamantatra koa ny antom-pisiantsika eto amin'ity tany ity. Raha mijery zao ny nomeritoko 9 dia mampahafantatra antsika sady ampahany ny amin'izany atao hoe momba ny Levita izany io texte io, satria miresaka io ny amin'ny fanadiovana na ny consécration an'izany atao hoe Levita izany. Amin'ny andininy 5 sy ny 9 dia izao nambarany. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe alao ny Levita avy amin'ny zanak'Israely. Alao ny Levita avy amin'ny zanak'Israely. Eo no hitantsika fa tena olona Nofidin'Andriamanitra izany atao hoe Levita izany. Alao izy navahany, notsongainy, nosotominy avy tao amin'ny taranak'Israely ny Levita. Ny Levita izany dia tsy iza fa ireo zanak' Levy rehetra no atao hoe Levita. Ary Levy dia tsy iza koa fa ny zanak'i Israely, na hoe ny zanak' Jakoba dia 12, ary io Levy io no zanany lahy 7, zanany avy tamin'ny Lea. Dia izao ny taranak'io lehilahy io izay antsoina hoe Levy io dia antsoina hoe Levita daholo. Dia ireo taranaka rehetrarehetra ireo no Nofidin'Andriamanitra manokana mihitsy. Ambariny amin'ny andininy 13 sy ny 14 zao izy manao hoe ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe ny amin'ny Levita dia izao hatramin'ny 15 taona no miakatra izy no anantona hilatsaka amin'ny ankotokony avy hanao ny fanompoana ao amin'ny tranon'ilay fionana. Rehefa feno 15 taona zany ilay taranak'i Levy ilay antsoina hoe Levita dia entina amin'izay izy makeo amin'ny hanao ny asa fanompoana, consacrena amin'izay izy, manomboka eo izy zany hanao ilay asa maha-Levita azy. Ka ireo olona ireo tsisy ny safidy izany hoe za dia ataovy hanao ny asa fanompoana amin'ny tranon'ilay fionana. Ny asa fanompoana moa tamin'izany fotoana izany dia maro be, satria ohatra zany zao hoe rehefa hifindra ny zanak'Israely dia tsy maintsy bataina io tente io, amboarina io, apetaka io, atsangana io. Dia ny Levita ny mpanao an'izany. Ohatr'izany koa ny Levita dia manampy ny mpisorona amin'ny fanatanterahana ny asa fisoronana ao amin'ny tranon'ilay fionana io. Ny Levita dia afaka manantona zany, mivezivezy ao anatin'io toerana io. Fa raha olon-tsotra manantonatona ny tranon'ilay fionana io, tonga dia voan'ny areti-mandringana mihitsy na maty azy. Fa ny Levita zany afaka manatanteraka an'izay, zany hoe olona afaka manantona amin'ny vatana an'Andriamanitra mihitsy, manakaiky an'Andriamanitra zany reto Levita reto, ary olona nofidina hanompo an'Andriamanitra, hanatanteraka ny asan'Andriamanitra. Mbola ho resahantsika be dia be manko ny amin'izy io aoriana kely eo, satria ohatra koa zao hoe ny Levita teo amin'ny Israely no nomena ny anjara amin'ny resaka fiderana an'Andriamanitra, ny resaka fitsofana ny mozika, ny fihirana, ny fandihizana, dia ny Levita daholo no manatanteraka an'izany. Fa tsy hoe ny olon-tsotra akory dia afaka hoe ndeha hitsoka mozika ho an'Andriamanitra, fa ny Levita ririany no afaka manatanteraka an'izany teo amin'ny Israely. Ny mpiandry ny varavarana, ny mpanao ny asa rehetrarehetra ao anatin'ny tempoly, satria tamin'izany fotoana izany moa tsy hoe fiangonana anankiray ohatran'ny antsika zao, fa tempoly anankiray ihany no an'ny Israely rehetrarehetra. Dia ny olona rehefa andeha hanao fanatitra dia bakao daholo, ka maro be zany ny olona tonga eo. Dikan'izay tsy maintsy olona maro be koa zany miasa ao anatin'io tempoly io. Dia ny Levita ry havana no manatanteraka an'izany zavatra izany. Ary tena mahavariana zany. Raha misy zazakely teraka zany, voateraka fotsiny dia fantatra hoe ity zazy ity Levita. Ity misy Levita kely. Ho Levita zany zao ity rehefa lehibe ihany, hanao ny asa fanompoana an'Andriamanitra. Ary ny Israely dia tena mitsiritra an'izany mihitsy hoe tena kay race, peuple élu mihitsy zany reto olona reto, voafidy manokana, notsongaina manokana. Dia ny zanak'Israely rehetra dia manatrika ny fanokanana azy eo hoe reo zareo reo mpanaovina akanjo manokana mihitsy, dia spécial zany izany atao hoe Levita zany teo amin'ny zanak'Israely. Fa zany andro dia teny amintsika raha nitsoratra masina ny jerevana any amin'ny filazany tsara ohatra Jesosy Kristy, dia efa nilaza izy any amin'ny Jaona 2:12 manao hoe tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo izy. Andriamanitra mihitsy, Jesosy Kristy mihitsy no efa nifidy antsika raha teo koa. Le zazakely Levita tsy nifidy mihitsy io, za no Levita, fa voateraka izy dia fa zay Levita io teraka io. Dia rehefa lehibe fotsiny izy dia manaiky mikonfirme an'izay le hoe maha-Levita azy zay fotsiny amin'ny fanatanterahana le asa sy fanompoana izay niantsoana azy. Dia zay le izy. Ohatran'izany koa tsika ry havana
ary namafisiny ny tenin'Andriamanitra ny Petera voalohany toko faharoa andiny fasivy mihitsy manao hoe fa ianareo kosa ozy izy dia taranaka voafidy, fanjaka-mpisorona, firenena masina, peuple élu. Itsika raha teo koa zany, itsika zay tsy firenena akory fa ino izy izy kanefa dia efa tonga ankonan'Andriamanitra isika ankehitriny. Rehefa mino an' Jesosy Kristy ianao dia tadidio fa Andriamanitra no efa nifidy ianao, hanompo azy, hanantona azy, hidera azy. Tsy mila nizaniza intsony anatanteraka fa ianao afaka manatanteraka an'izany ianao, afaka miteran'Andriamanitra ianao, afaka manantona an'Andriamanitra ianao. Tany zao diso hevitra tsika mietrehitra hoe ny Levita dia ny pastera ihany ny Levita, na hoe ny olona manana andraikitra anatin'ny fiangonana ihany ny Levita. Itsika rehetra dia afaka manompo an'io Andriamanitra daholo. Itsika rehetra dia afaka manantona an'Andriamanitra daholo. Ny Levita manko tamin'izany fotoana izany zany dia ny hoe manampy ny olona hifandray amin'Andriamanitra izy, mitondra ilay fanatitry ilay olona izay ahazahoan'ilay olona famelan-keloka. Ianao dia afaka mahavita an'izany amin'izao fotoana izao. Zay no mahatonga ny hoe fanjaka-mpisorona isika, efa mpisorona daholo tsika rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao, ka afaka manatanteraka ny asa rehetrarehetra zany tsika ilay fisoronana tahaka ny nataon'ny Levita tamin'izany fotoana izany. Mbola tsara fantatsika ihany koa nefa ny hoe tsy mitovy ny hoe Levita sy ny hoe mpisorona, satria ny Levita zany dia manao ny zara fanompoana ao amin'ny trano iray fiainana, manampy ny mpisorona. Fa ny mpisorona dia ny taranaka aroana rery ihany no manao ilay asa fisoronana amin'ny vatana mihitsy. Ny taranaka aroana ihany no atao hoe mpisorona zany. Kanefa zao i taranaka aroana zany koa dia Levita ihany daholo, satria aroana dia Levita ihany izy. Zany hoe tsy ny Levita rehetra akory ny mpisorona, fa ny mpisorona rehetra kosa dia Levita. Zay zany le fanazavana an'ilay izy. Ka ny Levita zany dia manampy ny mpisorona hatanteraka ny asa fisoronana dia ilay fitondrana famelan-keloka ho an'ny olona, mampifandray ny olona amin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao ianao dia efa afaka manatanteraka an'izany ho an'ny tenanao, mitondra ny tenanao anatrehan'Andriamanitra ianao, tsy mitady an'izaniza intsony, dia mitondra ny fahotanao eo. Dia ianao dia afaka mifandray mivatana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mahazo famelan-keloka isika noho ny rano latsaka teo ambony hazofijaliana. Izay no mahatonga antsika hoe fanjaka-mpisorona, lasa mpisorona ihany koa tsika amin'izao andro ankehitriny izao, ary nomen'Andriamanitra zany statut tsara dia tsara izany tsika ry havana. Mihoatra lavitra noho izany azany antsika satria efa nataon'Andriamanitra tonga zanany mihitsy isika ho mpandova ny zavatra rehetra. Mbola ho resahantsika ny orinany amin'ny hoe ny fandovana ny amin'ireo Levita reo, fa nomenina zavatra tsara spesiala mihoatra noho ny an'ny olona rehetra mihitsy izy. Jereva ny manodidina anao hoe tsy tonga ho azy no hoe fa maninona moa anao ny tonga kristianina. Tsisy zavatra nataonao zany fa Andriamanitra nefa nametraka anao tanatina fianakaviana kristianina. Averiko ihany le hoe mbola voateraka le zaza dia efa nambara hoe Levita io, ho Levita io any orinany. Ka dia zao ianao koa voateraka ianao dia efa hoe kristianina io zaza io. Tsy mila ny andrasana akory reo zaza reo hoe efa lehibe vo isafidy ho Levita sa tsy ho Levita, fa efa tonga dia d'office Levita izy. Ianao koa voateraka ianao voatrany am-boaka anao dia efa zanak'Andriamanitra kristianina ianao, satria ny fianakaviana nametrahana rehetra dia fianakaviana kristianina. Ary ny anjaranao rehefa lehibe dia ny manaiky an'izay, miconfirme an'izay fotsiny hoe Andriamanitra manaiky ny fifitiananao nataona tonga kristianina. Fa maninona moa anao tsy nataon'Andriamanitra teraka tany amina fianakaviana na tany amina fianakaviana izay tsy mivavaka amin'Andriamanitra io akory fa fivavahana amin'Andriamanitra hafa ny vavahana. Maninona anao tsy nataon'Andriamanitra tany amina olona izay tsy mahalala an'Andriamanitra mihitsy, tahaka an'ireo vazaha be dia be izay manodidina antsika reo zao ohatra dia izany. Tsy mahafantatra an'Andriamanitra mihitsy izy, fa ianao nofidian'Andriamanitra manokana ianao, napetraka Andriamanitra tanatina fianakaviana kristianina ianao, nomeny fianakaviana kristianina ianao mba ahatonga anao hanaiky fa efa nofidiny manokana ianao mba ho tonga zanany. Ary zany mahatonga antsika manao hoe tsy ezaka avy amin'ireo olona reo no mahatonga anazy ho Levita, fa efa fisafidianan'Andriamanitra azy mihitsy hatrany am-pendohana. Dia tahaka izany koa ry havana, ianao efa nofidian'Andriamanitra hatrany am-pendohana mihitsy. Ozy izy tamin'ny Jeremia any amin'ny toko voalohany andiny fadimy hoe fo mbola tsy teraka akory ianao izy izy, mbola tany am-boaka ianao dia efa nofidiko, no hamasiniko, no tendreko ho mpaminany ho an'ny firenena efa tany. Fa ny fahinantsika zao manaiky an'izay fotsiny tsika. Androany ry havana dia hitarika ny sainao ary fantatrao fa izany valeur anao zany hoe olona nofidian'Andriamanitra ianao. Amin'ireo olona marobe manodidina anao reo dia izao ianao sarobidy lavitra ny tombanao eo anatrehandreo, satria ianao dia olona élu, race élu, olona nofidian'Andriamanitra isika. Ary matoa nofidiny dia satria tiany. Ary tsika tsy afaka metraka fanontaniana manina zany ihany na tsy nofidian'Andriamanitra, fa izay nofidiny aloha zany dia misaora hoe misaotra anao Andriamanitra satria nofidinao, fa fahefana maha Andriamanitra azy zany
afaka mifidy zay tiany fidina izy ary tsy mifidy zay tsy tiany fidina fa matoa ianao tonga kristianina efa nofidina ianao aza mandrarakilombiandoha ka rehefa tonga tiaoriana ndray hoe hiala amin'Andriamanitra nefa efa olona nofidin'Andriamanitra napetrany tamin'ny lalana fifidianana hoe ahatonga anao ho zanak'Andriamanitra fa ny anjarantsika dia zao ekeo ny fifidianana ianao amin'izao andro ankehitriny zao zay zany nitakiny amintsika hoe ekeo ozy izy nde tantara teo manao hoe rehefa tonga 20 taona izy entinao natrehan'ny tempoly am'izay dia zao consacrena dia ampanaovina le asa fanompona am'izay ianao zany zao efa lehibe ianao zao efa vorisaina ianao zao mahatsiaronao hoe zaka efa trany mbola kely mihitsy dia efa nofidin'Andriamanitra mba ho kristianina ho zanak'Andriamanitra ho tia hanompo ino an Jesosy Kristy dia rehefa lehibe ianao zany dia zao ankehitriny ary ekeo zay tanterao zay ataovy zay ndana ankalazao Andriamanitra dia rao Andriamanitra manatona an'Andriamanitra mifandraisa amin'Andriamanitra satria izay no antom-pisian'ny Levita ary zay koa no antom-pisitsika eto amin'ity tany ity nataon'Andriamanitra isika ozy izy nambaran'le Petera voalohany mba hilazanareo izy ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala ho amin'ny maizina ho amin'ny fanjakany mahagaga dia nofidin'Andriamanitra ianao ataovy sarobidy aminao ny fahafantarana an'izany teny zany amin'ity an'io manao hoe iza olona miavaka amin'ireo olona mpiarabelona amiko rehetra satria olona nofidin'Andriamanitra manokana mba hanompo azy ary ny fifidianan'Andriamanitra antsika dia zao hoe tsy ny eto ihany fa nofidina antsika mba ho mpandova ny fiainana mandrakizay hiaraka amin'ilay zanany rehefa misy anjara lova nomen'Andriamanitra ao anao any nofidina ianao mba hanana anjara amin'izany nofidina ianao invité ianao amin'izany fampangaram-badiny zanak'olona zany mba fantatrao ve ny asarobidin'izany ry kristianina fantatrao ve zany ndraindray manko tsika mijery ny tombambidintsika mampitahantsika amin'ireo olona tsy mivavaka sy ireo olona samihafa ireo dia mieritreritra hoe latsa-danja isika ozy Paoly any amin'ny Titosy toko faharoa manao hoe aza vela isy ianao tsy nitsinona anao aza vela isy ianao tsy nitsinona anao satria olona nofidin'Andriamanitra ianao Levita ianao ry havana dia mifalia amin'izany ekeo ny fifidianana ianao dia tanterao ny zara fanompona izay niantson'Andriamanitra anao hoe tompo nofidina mba hanompo anao nofidina mba hitera anao nofidina mba hanantona anao dia zao ataoko zany mandritry ny androm-pahavelomako zany ny an'ny Levita mandritry ny androm-pahavelomany dia zay no antom-pisiny dia zay koa ny antom-pisintsika ho n'Andriamanitra rirany voninahitra amen.